Fiainana mpanakanto kosa no amaranantsika ny vaovao. Nahita mpivoarana ny fahasalamandranjenja, ilay mpilalao sarimihetsika malagasy tsy izoviana amin'ny rehetra. Nampiseho fitiavana ny fianakaviana tokoa ny olona, mbola itoy anefa ny hetsika malagasy mifanome tanana ho andrandrenja. Anohana izany ireo mpanakanto malagasy maro. Efa niatsaratsara kely ny fahasalaman'ny randrenja, ilay mpilalao sarimihetsika malagasy voan'ny omamiadana tao anatin'ny 3 andro zao araka nambaran'ny vadiny lalao raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo tetsy andrefany Ambohijanahary. Tao anatin'ny 3 andro raha izay dia azo lazaina hoe misy masoandro mihiratra kely fa mbola tena ao anatin'ny fitsaboantsika dia misaotratsika rehetrarehetra izay nanome tanana, misaotra antsika rehetra izay mitondram-bavaka nanome fanampiana, misaotra ny artista rehetrarehetra izay nanaika ifanome tanana taminay, dia misaotra ny fitondram-panjakana izay nanome antsika ny collision. Etandarin'izany nolazainy Scoop Digital nandritra ny fotoana fa mizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoan'izao ilay hetsika ho voikava mahatratra malagasy mifanome tanana ho andrandrenja ao anatin'izay tokoa dia isy ny fampisehoana izay ho tondrosaina ny 4 Desambra ho avy izao. Ny zavatra ho resahantsika mahakasika ny 4 Desambra io dia ny fampisehoana ny collision. Misy artista marobe no nanaiky am-pitiavana ilay anjara. Nahoana moa no hoe fampisehoana natao ny antony dia tsotra. Afaka manohana rabola ireny mpanakanto ireny amin'izay ahafahany azo tao anatin'ny fahafahana manantanteraka. Kanefa tena zavatra lehibe hoe mahafoy hatramin'ny asa entina hanampiana ny namana ary noho ny fahafantarana fa artista ary malagasy ihany koa dia resy lahatra ao anatin'ireny atao isika hitambatra hoe malagasy ny fametanana ho andrandrenja. Ka tena marihana araka fahafantarana antsika eto fa maimaim-poana nanaovan'ireo mpanakanto ireo izany fampisehoana izany. Namaly ny antso ary nampiseho firaisankina amin'ity hetsika malagasy mifanome tanana ho andrandrenja ity ireo mpanakanto toy ny Jerry Marcos, Tim Safelika, Rebika, Black Nadia, Damam, Rakiki, ireo mpanentana toy ny Francis Turbo, Fouye sy ny maro samihafa Jivotanisa. Dia iny fanadihadiny iny koa tompoky lahy sy tompoko vavy no nentina namaranana ny fampahalalam-baovao tamin'ity arina ity ary azadiny ny manaraka ny vaovao amin'ny teny frantsay aoriana ny ity horonan-tsary voalohany ity. Veloma tompoko.